teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Faly miarahaba antsika indray tafahoana eto amin'ny telo volana fahatelo amin'ny taona ity dia ny taona 2020 izany. Miazakazaka ny fotoana sy ny andro tahaka ny mirimorimo mihitsy. Efa hitantsika tamin'ny herinandro lasa ny lesona voalohany, lesona faharoa ity atrezintsika ity izao. Tondra ny lohateny hoe ilay roamemy ny rehetra. Ny lohateny ankapobeny moa dia ny bokin'ny Eksodosy. Dia mirary fahombiazana ho antsika rehetra eo amin'izany fianarana izany miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao. Iara-mivavaka isika. Rainay tsara sy masay indrindra ny danitro. Tolotrainao mandrakariva ny fisaorana lehibe sy ny fakasitrahana noho ny fahasoavana sy ny fitahiana tobakao sanandro aminay. Noho izany fitiavanao izany sy ny fahasoavanao no mbola nahatraranay indray ity telovolana fahatelo ity. Ka enga ny eny fananao masina tarika anay mandrakariva amin'ny fianaranay ny teninao. Ka hitasosy fifaliana izahay mandritra izany fianarana izany. Miteza ianao hamela ny fahotanay rehetra amin'ny anaratsoanao Kristy io. Amen. Nahafaty lehilahy Egyptiana anankiray nampijaly ny rahalahiny Jiosy i Mosesy. Nihevitra izy teo amin'ny mpiandohana fa tsy nisy nahita ny zavatra nataony. Kanjo nisy nahatsikaritra ihany tao. Mpamosavy mandeha laza moa nisy mahita hoy ny fitenitsika. Vetivety dia tonga tany am-pototsofin'ny Farao ny toe-javatra ka fanameloana ho faty no niandry azy, niandry ny Mosesy zany. Nandositra tany amin'ny tany Madianita na ny Midianita izy mba hanavotra ny ainy. Ny Madianita na Midianita moa tsy iza fa taranak'i Abrahama ihany tamin'ny vadiny faharoa dia Ketura izany taorian'ny nahafatesany Sara renin'ny Isaka. Ny mpahay tantara dia milaza fa tamin'ny sisiny avaratra andrefany Arabia Saodita no nisy ny tany Madianita. Nanambady ny iray tamin'ny zanakavavy fito ny mpisorona tao Midiana antsoina hoe Reguela na Jetro izy. Maro ny mino fa mety tsy vahiny tamin'ny Reguela na Jetro ny Andriamanitry ny zanak'Israely talohany nahatongavany Mosesy. Niteraka zazalahy anankiroa Mosesy sy ny vadiny antsoina hoe Zipora. Ny vadiny zany no Zipora, ary ny zanany anankiroa dia Gersoma sy Eliezer. Nandritra ny fotoana ny andrasany ny ondry amanosin-drafozany no nahitany ilay fahagagana dia ilay roamemy rehetrafo nefa tsy may. Zay zany ny teny savaranando fofohy azontsika ambara. Lesony Alahady 4 Jolay taona 2020. Ilay roamemy ny rehetra.
Rehefa nivily Mosesy hanatona ary hijery an'ilay fahitana dia inzay feo nivoaka avy tao, ry Mosesy, dia hoy izy, inty aho. Mahasadaikitra kely ihany ny mahita fa tahaka ny tsy taitra loatra akory na ny kiropaka na raiky tatra i Mosesy na heno ny anarany voantso. Avy hatrany izy dia namaly hoe, inty aho. Tahaka ny zavatra tsy nataony ahagaga azy ny naheno an'Andriamanitra ny antso azy tamin'ny anarany. 40 taona izy no niriaria ny andro ny ondry amanosondrafozany tamin'io toerana io. 40 taona izy no mitazana ireo tany hay sy tendrombohitra miezinezina, sady mahatazana amin'ny masom-panany ny herin'ilay Andriamanitra mpamorona hita amin'ny reto zavaboahary ny mahafinaritra sy mahatalanjona ireto, dia ireo tendrombohitra avo mijoalajoala sy ireo lohasaha lalina sy mangina izay manentana ny fo amam-panany isaintsaina mandrakariva ny amin'ilay Andriamanitra mahery namorona an'izao tontolo izao. Ilay tendrombohitra avo indrindra teo aza dia efa nitondra raha teo ny anarana hoe tendrombohitr'Andriamanitra. Voalaza ny Madamo Moaita, mpanompo vavin'Andriamanitra, fa nandritra izany 40 taona ny saintsaina ny lalina momba n'Andriamanitra izany, ary azo lazaina hoe niarahany tamin'Andriamanitra no nanoratany ny boky anankiroa tranainy indrindra, dia ny bokin'ny Joba sy ny bokin'ny Genesisy izany. Azo lazaina araka izany fa efa niara-dia ela tamin'Andriamanitra izy, ary efa voaomana ela ny fony vao nahita ilay fahitana izy. Fomba nentin'Andriamanitra hanomanana sy hanofanana azy amin'ny iraka hampanaovin'Andriamanitra azy io. Ary toa hita fa ny olona izay fidin'Andriamanitra zany hitondra vahoaka dia ampandaloviny amin'ny sekoly ny fiandrasan'ondry daholo. I Davida ohatra taty aoriana dia nandalo tamin'izany sekoly izany ihany koa. Maro ny mpamaky Baiboly mahafantatra fa na dia tsy voasoratra ao amin'ny Baiboly aza ny teny hoe Trinité, izany hoe Andriamanitra telo izay iray, dia miseho etseroa eo amin'ny Baiboly izany, Trinité izany. Ka anisan'ny toerana nahitana n'Andriamanitra telo izay iray ilay roy meminy rehetra izay hitany Mosesy, dia Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanahy. Voatonona teo ny anaran'i Jehova ray, Exodosy 7:14. Ilay anjelin'i Jehova voalaza ao amin'ny Exodosy 7:12, dia tsy iza fa i Jesosy Kristy, Andriamanitra zanaka, talohany nitafian'ny nofo, ary ilay afin'ny rehetra kosa izay tsy nandoro dia tsy inona fa ny fanahy masina. Tamin'ny andron'ny Pentekosta dia tamin'ny sarina lela afo no nisehoany ny fanahy masina. Asa ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:13 dia zao no hita, ary nisy lela maro nitarehinafo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ka hoy isika teo hoe efa nomanin'Andriamanitra elabe ho amin'izao fotoana mahagaga izao ny fony Mosesy, ary efa namaly izy hoe inty aho, dia nanambara ny hahavononam-pony, ny fahavononam-pony ho amin'ny fifanatrehana toy izao izy.
ka avy atrany dia nanambara ny tenany tamin'ny fomba mety ahafantarany Mosesy azy Andriamanitra, ka hoy izy hoe: izaho no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba. Dia nisarotava Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Exodosy 3:9. Mety manontany isika eto hoe efa fantatry Mosesy ve teto fa tsy misy olona mahita an'Andriamanitra ka velona? Sa ilay tenin'Andriamanitra nanao hoe esory ny kapanao fa tany masina io tsangananao io no nahatonga azy isaron-tava? Fanontaniana azontsika ny fanakaloza-kevitra izany raha lesona tany am-piangonana izao lesona ataotsika izao. Ilay fampahafantarana nataon'Andriamanitra fa Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba izy, dia mety ho na misy avisany Mosesy mialoha ny iraka hampanaovan'Andriamanitra azy, satria mety efa fantany ela ny teny fikasan'Andriamanitra hamerina ny zanak'Israely any Kanana. Dia izay zany ny leson'ny Alahady. Leson'ny Alatsinainy 7 Jolay taona 2020. Ilay anjelin'i Jehova. Efa hitantsika teo fa ilay anjelin'i Jehova dia tsy iza fa i Jesosy Kristy talohany nitafian'ny nofo tetỳ an-tany. Satria Andriamanitra efa nisy hatrizay izy jereo Jaona 7:5. Tamin'izy nitafy nofo no nonona teto amintsika no nandraisan'ny anarana hoe Immanuela, fa tsy tamin'izany izy nitafy nofo izany ihany izy no tonga tetỳ an-tany voalohany, fa efa nivezivezy mbetsaka tetỳ an-tany izy talohan'io. Izy ilay niantso an'i Abrahama ao amin'ny Genesis 2:1. Izy no nanome an'i Abrahama ny teny fikasana hoe ary ny taranakao hahazo ny vavahadin'ny fahavalony, ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Genesis 2:17 ka hatramin'ny 2:20. Izy ilay anjely niseho tamin'ny Manoa mivady, ray aman-drenin'ny Samsona, mpitsara 13:20. Izy ilay niresaka tamin'ny Gideona hanafaka ny zanak'Israely tamin'ny tanan'ny Midianita, mpitsara 4:1-12 ka hatramin'ny 12:20, sy ny sisa sy ny sisa. Mazava ny iraka nanirahana ny Mosesy ataony. Koa avy ankehitriny ianao hirahiko ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Exodosy 3:10. Ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'ny zay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Exodosy 3:3-9. Zay zany ny iraka. Fa inona kosa ary no anton'ilay iraka? Exodosy 3:7. Efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelony. Exodosy 3:7. Ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely dia efa mbia ty amiko, sady efa hitako koa
ny fahoriana izay ampahorian'ny Egypte anazy. Eo amin'ny Exodosy 7:7 sy ny Exodosy 7:10 indroa Andriamanitra no niantso ny zanak'Israely hoe oloko talohan'ny fanekena mpahabe maso natao tao Sinay. Fanontaniana: nanaiky avy atrano ve i Mosesy saingy efa nisaintsaina izao fiheonana izao elabe? Valiny: tsia. Iza moa ho izy no hakany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egypta? Exodosy 7:1-10. Hita avy atrany ny fanetretenany Mosesy zany, na ny tsy fahatokia-tenany, na ny fahatsapany fa tsy mendrika izy, izay anisan'ny toetra ankasitran'Andriamanitra, satria ny olona toy izany no azon'Andriamanitra toroana sy ahitsy, satria hanan-tena amin'Andriamanitra izy. Ny olona toy izany no tian'Andriamanitra, toy izay ny olona mizahozaho sy miseho azy ho zavatra. Zay zany ny lesony alatsinainy. Lesony talata 8 Jolay taona 2020. Ny anaran'i Jehova. Ao amin'ny Exodosy 7:17 hoy Mosesy tamin'Andriamanitra hoe: indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe: Andriamanitry ny razanareo no efa naniraka ahy ho aty aminareo, ary hanao amiko hoe kosa izy, iza moa no anarany, dia ahoana no havaliko azy? Dia namaly Andriamanitra hoe: Ehie Asher Ehie. Na amin'ny teny frantsay hoe: je serai qui je serai. Na je suis qui je suis. Izay nadikatsika amin'ny teny malagasy hoe: izaho izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Exodosy 7:4. Ary hoy koa izy: izao no holazainao amin'ny zanak'Israely, izaho izay izy no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Exodosy 7:4. Dia niezaka hatrany Andriamanitra hanampy fanazavana. 5. Izao no holazainao amin'ny zanak'Israely: Jehova Andriamanitry ny razanareo dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba no efa naniraka ahy ho aty aminareo. Izany no anarako mandrakizay, ary izany no ahatsiarovana ahy hatramin'ny taranaka faramandimby. Lazaintsika teo hoe toko 7, Exodosy 7:15. Ary ny 15 dia mivaky toy izao hoe: mandehana dia angony ny loholon'ny Israely ka lazao aminy hoe: efa niseho tamiko Jehova Andriamanitry ny razanareo, dia Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ka nanao hoe efa namangy anareo tokoa aho ka nahita ny anaovana anareo aty Egypta. Exodosy 7:1-10. Fanontaniana: tsy fantatry Mosesy marina tokoa ve ny anaran'ilay Andriamanitry ny razany? Ny lesitsika manazava fa fantatry ny vahoakan'Andriamanitra hatry ny ela io anarana io, na i Mosesy, na i Adama, na i Noa, na i Abrahama, na ireo patriarka rehetra tany aloha dia efa samy nahafantatra ny anarana io daholo.
fa ny tiany Mosesy ho fantatra ho ihany ny lesontsika dia ny dikan'io anarana io lalina, ny hevitry io anarana io lalina. Ny tiany ho fantatra dia ny hoe iza marina moa ianao io, Andriamanitra tahaka ny ahoana moa ianao io, ahoana sy ahoana ny mombanao, tahaka ny ahoana ny ifandraisanay aminao na ny ifandraisanao aminay. Izany rehetra izany no tiany Mosesy ho fantatra raha nanontany izy hoe iza moa ny anaranao. Efa nanome famaritana momba ny tenany ihany Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 4:7 dia hoy izy hoe ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toha no nisehoako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe Jehova tsy mbola nahafantarany ahy. Zay zany voasoratra. Izany hoe ny amin'ny mahandriamanitra mahery azy no efa nambarany. Ahoana tokoa moa no tsy ampiaiky ny amin'ny mahandriamanitra mahery azy rehefa mijery ny asa famoronana mezinezina nataony. Fa ny anarako Jehova hoy izy tsy mbola nahafantarany ahy. Ny nandikan'ny teolojiana maro ny hoe Jehova na Yahvé dia ny hoe Andriamanitra mandrakizay, na amin'ny teny frantsay hoe l'Éternel. Ny Baiboly malagasy dia nandika an'io teny io fotsiny hoe tompo. Ny lesontsika no manome sosokevitra momba izay tiany Mosesy ho fantatra marina mikasika an'ilay Andriamanitry ny razany. Ny anarany Yahvé dia mampiseho fa izy ilay Andriamanitry ny sambatan'olona, izy ilay Andriamanitry ny vahoakany, izy ilay Andriamanitry ny fanekena. Izy dia Andriamanitra akaiky sy miditra ampon'ny olona lalina. Izy ilay miditra antsehatra amin'ny raharahan'ny olombelona. Ilay Andriamanitra tsy toha, Genesis 7:2, dia ilay Andriamanitra izay miditra antsehatra amin'ny kery lehibe sy amin'ny fomba mahagaga. Fa Yahvé koa dia ilay Andriamanitra izay mampiseho ny heriny ara-moraly amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny fiahiana. Izy ihany koa ilay Andriamanitra Elohim, izany hoe Andriamanitra tsy toha, mahery, avy manerinerina, Andriamanitry ny olombelona rehetra, mpanapaka amin'izao tontolo izao, mpamorona ny zavadrehetra. Fa ny pitsopitsony ny fifandraisany amin'ny olombelona kosa dia aseho amin'ny anarana hoe Yahvé. Ny fahalalana ny anarana sy ny fiantsoana ny anaran'Andriamanitra dia tsy zavatra majika akory. Ny tokony atao izany dia ny manambara izany anarana izany hoe mampianatra ny hafa ny marina momba n'ity Andriamanitra ity sy ny famonjena izay atolony ho an'izay rehetra manatona azy amin'ny finoana. Araka ny lazain'ny Joely mpaminany hoe ary izay rehetra miantso ny anaran'i Jehova dia ho vonjena. Joely 2:2. Leson'ny alarobia 7 Jolay taona 2022. Ireo fialantsiny 4. Ny fialantsiny Mosesy no ambaran'ny lohateny eto. Fialantsiny voalohany Exodosy 3:1. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa aho no ankany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egypta. Atsiaro tena fa bitika Mosesy eto eo anatrehan'ny iraka goavana ny rahan'Andriamanitra azy. Fialantsiny faharoa.
Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe Andriamanitry ny razanareo no efa naniraka ahy ho aty aminareo, ary hanao amiko hoe kosa izy iza moa no anarany, dia ahoana no havaliko azy. Exodosy 3:3-12. Fialantsiny faharoa zany de zao: tsy fantatray ianao, na izaho na ry zareo samy tsy mahafantatra anao tsara. Fialantsiny fahatelo: tsy hino na ihaino azy ny olona. Tsy ihaino any Mosesy zany ny zanak'Israely. Zay zany no fialantsiny fahatelo. Rehefa tonga teto amin'ny ty fialantsiny fahatelo ty Mosesy, dia nampiseho famantarana Andriamanitra. Hoy ny lesotsika: famantarana mahagaga roa no nomena any Mosesy hataony eo anatrehan'ny loholon'ny Israely ary taty aoriana teo anatrehan'ny Farao. Voalohany, nitehiny ny ova ho bibilava ary avy eo niverina ho tehina indray, ary faharoa, ny tanany lasa boka nefa sitrana avy atrany. Ireo fahagagana roa ireo dia tokony handresy lahatra ny loholona fa miasa ho azy ireo Andriamanitra. Fa raha tsy izany dia hampiana ny fahagagana fahatelo, dia ny fanovana rano ho ra. Exodosy 4:4 sy ny 5. Fialantsiny faefatra: na dia nanomehany Mosesy ireo fahagagana mahery vaika ireo azy Andriamanitra, dia mbola nanamarika fialantsiny hafa ihany izy, dia ny fialantsiny faefatra izany, manao hoe tsy mahay miteny aho. Ireo fialantsiny efatra ireo dia mampiseho ny tsy faharisiany Mosesy hanaraka ny antson'Andriamanitra. Mety ho hita mitombona ireo fialantsiny ireo, nefa fanafenana ny fahalainany no tena izy. Ny fialantsiny telo voalohany dia miendrika fanontaniana. Voalohany, iza moa aho? Faharoa, iza ianao? Ary fahatelo, ahoana raha tsy mino ahy izy ireo? Fa ny fandavana faefatra dia karazana fanambarana no nanaovany azy, tsy mahay miteny aho. Novalian'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany, ary nitondrany vahaolana mafonja. Nanoloana ireo fialantsiny ireo, dia nanolotra fanomezan-toky maro sady nampahery Andriamanitra. Fahadimy, teo Mosesy dia nandroso ny fandavany fahadimy sady farany, ka niteny mivantana hoe: Tompo, mifona aminao aho, iraho izay tianao hirana. Exodosy 4:4-7. Ho valiny izany, Andriamanitra dia nilaza taminy fa efa nandefa ny Arona rahalany hitsena azy mba hanohana azy izy, farany tsy niteny intsony Mosesy. Ary nanaiky tampahanginana izy, ka lasa nangataka tsodrano tamin'i Jetro talohan'ny hiaingany hankany Egypta. Zay zany ny lesony alarobia. Lesony alakamisy 10 Jolay taona 2022, ny famorana. Mbola ny fialantsiny voalohany ihany no niloaka ny vavan'i Mosesy dia efa fanomezan-toky no azony tamin'Andriamanitra. Exodosy 3:1-2. Ary hoy izy, hoy Andriamanitra zany: hombanao tokoa aho, ary izao no famantarana ho anao fa izaho no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egypta ny olona,
dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Nandritra ny ady varotra nataony Mosesy tsy nitsahatra ny nanome toky azy Andriamanitra. Nampisehoany fahagagana roa izy, araka efa hitantsika teo zany, dia ilay tena niova ho bibilava sy niverina tena indray, ny voalohany, iny zany ny fahagagana voalohany. Ary ny faharoa kosa dia ilay tanana natsofoka tao atratra ka lasa boka tapoka, natsofoka tao atratra fanondroany indray ka lasa sitrana teo no eo. Dia nilaza ihany koa izy fa hampia ny fahagagana fahatelo fa hiova ra ny rano ho tovoziny avy ao Nily. Dia napiany ihany koa fa izy no nanao ny vava, ary izy no hanoro any Mosesy izay holazainy rehetra. Tamin'ny farany rehefa mbola nanda ihany Mosesy, dia nirehitra tamin'ny Mosesy ny fahatezeran'i Jehova ka hoy izy, tsy ao ihany va Arona Levita rahalanao, fantatro fa mahay mandahateny izy, ary indro koa avy hitsenanao izy, koa rehefa mahita anao izy dia ho faly ny fony. Exodus 4:4-10. Izay amizay vo raikitra ny ady varotra. Nangatadalana tany amin'ny rafozany izy ka nahazo tsodrano avy taminy. Roso ny dia. Isika mpamaky ny tantara dia matoky fa hisosa tsara izany dia izany. Ahoana tokoa moa no tsy hisosa ny dia? Tsy misy tokony hampiahiahy antsika itsony, tsika mpamaky zany, fa tsy hisosa tsara ny dia raha ny eo amin'ny Mosesy sy Andriamanitra no jerena. Tsy efa nilamina ve ny resaka teo? Tsy efa voapasika daholo ve ny kitotona rehetra teo? Kanjo. Tsy ahoana teo taitra isika mpamaky nahita tapoka ny voasoratra ao amin'ny 4:4 manao hoe, ary no ny tany andalana tao amin'ny fandriam-bahiny, izy dia nitsena azy Jehova ka nitady hamono azy. Exodus 4:4. Taitra mafy tokoa isika mpamaky rehetra. Inona no dikan'izao? Inona no tranga? Ny zavatra hita dia zao, nikiropaka Zipora vadiny, ka inona no nataony? Exodus 4:5 dia naka fiharatra vato Zipora ka namora ny zanany, ary izay nisorony dia natsipiny teo anilan'ny tongotry Mosesy zany, ka hoy izy, efa vady azoko amin'ny fandatsahan-dra ianao. Exodus 4:5. Zavatra roa no azontsika tsoahana, azontsika fatarina eo anivony zao fisavorona tapoka izao. Voalohany, misy fifandraisana amin'ny resaka famorana izany ny olana izay hitantsika teo. Tsy voafora ny zanakindry zareo anankiray, paralahy zany, ka voatery nataony Zipora takamehana izany mba hamonjena ny ainy Mosesy. Faharoa, fantatra fa fantatry izy mivady tsara io adidy tsy niposaindry zareo ara-potoana io, ary fantatra Andriamanitra fa fantatry ndry zareo tsara izany toe-javatra izany, ka tsy niteny intsony Andriamanitra fa dia famaizana avy hatrany no saika nampihariny, ka izay no antony nampikiropaka any Zipora. Toy izao ny nanazavany ilay Noaita ny zavan-tranga. Teny andalana ho any Egipta dia nahazo fampitandremana mampiorokoditra Mosesy noho ny fahatezerany Jehova.
nisy anjely niseho nandondona azy toy ny fahavalo vonona ny handaroka sy hanjedaka azy ho faty. Tsy nisy fanazavana nomena fa tsaroa ny Mosesy fa nilefitra teo amin'ny fimenomenonany vadiny izy ka tsy ny raharaha ny ampihatra tamin'ny zanany ny didin'Andriamanitra momba ny famorana. Fepetra izay misakana ny fitahiana rehetra tokony ho azo araka ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely raha tsy tanteraka. Zany hoe raha tsy tanteraka zany io fepetra io dia tsy mandray ny fitahiana tokony ho azony ny zanak'Israely. Toy ny vaky ny teny dia io fepetra io zany dia tsy inona fa ny famorana. Fa ny tsy fandraharahana toy zany mantsy, toy ny vaky tenitsika, raha ny voafidy ny avo indrindra no manao azy dia hampihendanja eo mason'ny vahoaka ny fanajana ny fitsipika masina. Raha ny marina aza ange eo amin'ny fanatanterahana izao iraka mankany amin'ny Farao zao, tandindomodoza lehibe i Mosesy satria ny ainy dia tsy voaro raha tsy eo ny fiarovany anjely azy. Tsy azo ny anteherana nefa izany fiarovana izany raha sanatrika manao tsirambina ireo adidy masina ireo izy. May ny endomboanjony Zipora fa natatra ny hahafatesan'ny vadiny izy ka izy ihany no nanatanteraka ilay famorana dia navela n'ilay anjely hanohy ny diany tamin'izay i Mosesy. Ellen G. White, patriarka sy mpaminany, takila 520 sy ny takila 420. Ary toy izao no voasoratra ao amin'ny Baiboly, Genesis 7:20 14 Ary izao no fanekeko ho amiko sy ho aminareo sy ny taranakao mandimby anao, dia izay ho tandremanareo, ho forana ny lehilahy rehetra eo aminareo, dia ho forana ianareo, ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo zany. Ny zazalahy teraka havalona eo aminareo no ho forana, dia ny lehilahy rehetra amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby, na ny omby kely na izay novidimbola tamin'ny hafa firenena ka tsy avy amin'ny taranakao. Tsy maintsy ho forana ny omby kelinao sy izay novidinao vola, ary ny fanekeko dia ho ao amin'ny nofinareo ho fanekena mandrakizay. Ary ny lehilahy tsy voafora izay tsy mbola noforana dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny efa nivadika ny fanekeko izy. Zay zany ny vaky ny teny ao amin'ny Baiboly. Io zany ilay adidy nodian'ny Mosesy fanina. Zafady fa toy ny vatambatana ny filazako azy. Nodian'ny Mosesy fanina ka io no antony saika namonoan'ilay anjely azy. Amin'ny maha olombelona tsika, misaina tahaka ny olombelona, dia tahaka ny tehiaro an'ny Mosesy isika hoe, ianao ve no naniraka dia ianao ndray no sarotiny? Ho nometsika rary ny Mosesy raha sanatrika ny dongy tsy hanohy ny diany izy teo. Ianao ve no naniraka aty dia zavatra kely ohatry zany no saika namonoanao ahy? Zay nan'olombelona izany. Fa izao, masina Andriamanitra, masina ny lalàny. Raha azo ny nahena ny fahamasinany ny lalàny, tsy maty teo am-panatanterahana ny asa mampisorona azy Nadaba sy Abihu zanaky Arona. Raha azo ny nahena ny fahamasinany ny lalàny,
tsy ho maty teo amin'ny hazo fijaliana i Kristy. Masina Andriamanitra, masina ny lalàna. Hafatra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra koa io, mba tsy hisy hanao antsirambina eo amin'ny adidy masina tokony ho tanterahan'ny rehetra, indrindra fa ny tary. Dia tahaka izay indray ny famitinana fofohy lesontsika, misaotra antsika rehetra naharitra ny haino hatramin'ny farany. Ny tompo any homba antsika rehetra hiara-vavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, misaotranao zahay noho ny fitiavanao lehibe. Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra masina ianao. Maniraka anay vahoakanao hanatanteraka ny irakao ianao, dia ny hitory ny filazazantsaranao amin'ny olona rehetra. Tohany hery zahay Tompo, mba hazoto fa tsy halaina, mba hanampahavitriana fa tsy hitaredretra amin'izany asa masina izany, amin'izany asa masina nandrahanao anay izany. Amin'ny anarantsonao Kristy io no angatanay izany vavaka izany. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.